Araba topoko lafinaritra topoko vavy makasitraka anao miaraka amin'ny fahitalavitra matevy ao anatin'izao oran'ny fampalalam vaovao zao manasanao anaraka izany hatramin'ny farany ny makasika indrindra ny disadisa sy ny adevitra samy hafa amin'ny fisokafan'ny kianjan'ny demokrasia etsy Ambojajatovo no vaovao misongadina amin'ity andro androany ity. Ankoatra izay ny zava-misy any amin'ny Magro eny Tanjombato eny ny famerenana tsikelikely ny fananan'ny filoha teo aloha Andriamatoa Marc Ravalomanana satria vaovao ihany ireo fa maromaro niteboka hoentina amintsika dia manasanao anaraka izany hatramin'ny farany miandry ny fanapa-kevitry ny fitsarana misahana any ady amin'ny fanjakana ny fisokafan'ny kianjan'ny demokrasia etsy Ambojajatovo miela nefa ny feo fa ao amin'ny rampitso isy ny fihetsiketsehana tanterahana solombavambahoaka eny amin'ity kianja ity etsy ankilany mpitandron'ny filaminana dia nanambara fa hanakana izany raha toka tsy manaraka ny lalàna misy eto amin'ny firenena ny fanatanterahana izany fihetsiketsehana izany. Tsy mbola misokatra ara-dalàna ary tsy azo anaovana famoriam-bahoaka ny kianjan'ny demokrasia eny Ambojajatovo, inona ambarany teo anivon'ny préfecture de police. Nandefa nisy aza ny fanapa-kevitra ny raisin'ny filakevitry ny tanàn'Antananarivo ny sokafana Ambojajatovo ho an'ny hetsika politika. Tamin'ity herinandro ity dia nangataka fanazavana teo anivon'ny tribunal misahana ny ady amin'ny fanjakana amin'ny préfecture de police. Hatreto dia mbola tsy namala ny fitsarana ary andrasana ny valiten'ny fitsarana misahana ny ady amin'ny fanjakana. Antony izay tsy mahara-dalàna ny fampiasana ho an'ny hetsika politika ny kianjana Ambojajatovo. Ny toerana eo Ambojajatovo dia ny commune ny tompony. Dia amin'ny mahatompony azy izay dia tsy fantatra ny tena fanapa-kevitra sokafana dia idina. Dia haino hatreny zavatra ny préfecture dia misaisira ny tribunal administratif hoe inona marina ny lalàna amin'ny fe raisin'ny commune amin'izao fotoana izao. Nefa raha ny lalàna misy dia ny famoriam-bahoaka dia fiheziny ity didy tsy volana 60/082 ity tamin'ny 13 août 1960. Izany hoe misy lalàna zany ny fe ny famoriam-bahoaka. Ka eo anatreny zavatra izay ny famoriam-bahoaka tsy nahazoana lalana dia tsy ara-dalàna ary izay no ankosin'ny préfecture sy ny mpitandro filaminana mba hiaro ny fandriam-pahalemana sy ny filaminam-bahoaka. Ka raha mikasa hidiny eny nizaniza dia tsy maintsy mangataka lalana amin'ny commune dia mahazo fampatavana aty amin'ny préfecture hoe azo atao ny famoriam-bahoaka raha tsy manao mitovina ny filaminam-bahoaka sy ny fandriam-pahalemana. Raha ny fanazavana nentin'ny préfet de police hatreto dia tsy mbola nisy ny fankatahana fampiasana ny kianjana Ambojajatovo raha nisy ireo. Manoloana ny feony mety hisiana solombavambahoaka no tatitra amponina Antananarivo eny kianjana Ambojajatovo amponina Antananarivo rapitso 3 janoary dia efa nisy ny fepetrany raisin'ny préfecture de police. Dia anatanteraka tsaka sy andavany ny zavatra voalaza amin'io réquisition io zany hoe en terme clair zany dia anakana ny famoriam-bahoaka io zany zay rapitso. Raha l'enseignement no dia hoe isy le hetsika zany tsy mbola défini tsara zany izy io amin'izao hoe reto avy le ao fa ny henonay fotsiny hoe misy député zany eo ho avy eo. Rehefa mahazo nytony réquisition reto zahay zany dia tsy miakina loatra amin'io iza ny olona tonga ao na tsy na ho firy na ho betsaka na vitsy fa ny andraikitray zany izahay izay nomena ny réquisition dia manatanteraka an'io araka ny lalàna manakery ary manatanteraka an'io amin'ny fomba entitra. Izany hoe inona moa ny antony hitandrovana hatrany ny filaminam-bahoaka. Androany alina dia efa hiambina eny amin'ny kianjana Ambojajatovo ny mpitandro filaminana ary nampitandrina izy ireo fa amin'ny fivorovoriana rehetra dia tsy nahazoana lalana dia nahaparitaka avokoa.